miditra amin'izay tsika hoe inona amin'izay raha ny vokatry ny fahalalana an'Andriamanitra. Mampaninona ny mahalala an'Andriamanitra. Ilaina ve zany sany mankatony zava-dehibe dia hitantsika eo izy. Ny anankiray voalohany aloha anisan'ny tena tiantsika mihitsy ny fiarabana apôstôlika fa lasa fombafomba le izy. Fahasoavana sy fiadanana. Fa tena alzahoana fahasoavana sy fiadanana tompoko ny fahalalana an'Andriamanitra. Petera faharoa toko voalohany andininy faharoa. Mety hisy boky anankiray mihitsy angambany commentaire ny Petera faharoa. Dia ny titran'izy hoe vokatry ny mahalala an'Andriamanitra 3 angamba izy amin'izay dia commentaire ny Petera faharoa ray manontolo ny ao anatiny satria Petera faharoa tena anisan'ny mpiteny be an'io mahalala an'Andriamanitra io. Vao manomboka le boky dia izao lazain'ny Petera hoe ampitomboina ao aminareo anie ny fahasoavana sy fiadanana amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra sy Jesosy tompontsika. Dia tsy hoe rehefa miteny an'izany ny pastera ampitomboina ho anareo anie ny fahalalana sy fiadanana dia tonga dia mitombotombo azy tokoa le fahasoavana sy fiadanana any anatinao. Tsy mazio ohatr'izany fa ozy izy hoe amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra sy Jesosy tompontsika. Tena mila ndraikitra be avy any aminao zany hoe mahalala an'Andriamanitra ve ianao. Rehefa arakaraky ny alalanao an'Andriamanitra dia mitombo ny fahasoavana sy ny fiadanana ao anatinao ao. Zay le izy. Dia toy izy antsika izy amin'ny andininy fahatelo dia milaza indray hoe tena ananana fiainana. Teo hoe fahasoavana sy fiadanana fa zao indray fiainana sy piété. Zay ny toe-panaraka an'Andriamanitra. Piété, fiainam-bavaka. Ny fahalalana an'Andriamanitra. Petera faharoa toko voalohany andininy fahatelo. Ny hery maha-Andriamanitra azy dia nomenantsika ny zavatra rehetra ilaina azahoana ny fiainana sy iraketam-po amin'Andriamanitra satria isika dia efa nampahalalain'i Jesosy tompo an'ilay niantso antsika ho amin'ny voninahiny sy ny fahatsarany. Zay no lazain'ny GMMB. Io zany no manome antsika ny zavatra rehetra ilaina azahoana fiainana sy iraketam-po amin'Andriamanitra satria tsika efa nampahalalaina ny Jesosy tompo nampahalalain'i Jesosy tompo ilay niantso antsika. Zany hoe rehefa mahalala n'ilay niantso antsika ho amin'ny voninahiny sy ny fahatsarantsika dia mahazo fiainana sy firaketam-po amin'Andriamanitra. Vakiko amin'ny tsisy dika teny hafa izy hoe efa nomeny herin'Andriamanitra tsika ny fiainana sy ny toe-panaraka an'Andriamanitra. Fahatelo, ny fahalalana an'Andriamanitra dia mahatonga antsika ho feno amin'ny fahafenon'Andriamanitra. Io zany nitenena amin'ny Paoly an'ilay fiteny Lioka ihany eny miteny an'iny hoe feno ny fanahy e. Tsisy miteny hoe feno ny fanahy masina fa tsy Lioka. Dia ny amin'ny Paoly ozy izy Efesianina toko fahatelo andininy fahavalo ambin'ny folo sy fahasivy ambin'ny folo hoe magataka amin'Andriamanitra ny ahaizanareo, resaka fahalalana zany, ny ahaizanareo mba mivahoaka an'Andriamanitra rehetra mahafantatra tsara ny fitiavan'i Kristy dia izay sakany sy lavany sakany sy lavany moa zany ny ahavony sy ny alaliny ny fitiavan'i Kristy. Engane ho fantatrareo tokoa ny fitiavan'i Kristy na dia tsy mety ho fantatra tanteraka naoviana zany. Zava-dehibe io na dia tsy ho fantatra tanteraka naoviana zany dia engane ho fantatrareo tokoa ny fitiavan'i Kristy. Ty le mahalala dia ty le fitiavana. Mba hamenona anareo ka hidiranareo amin'ny fahafenona rehetra ananan'Andriamanitra. Tanareo rehefa mahalala ny Kristy ianao, mahalala ny fitiavan'i Kristy ianao dia fenona. Azonareo hoe misy banga ao anatinao ao, misy banga foana ao anatinao ao, tsy feno io ary afa-tsy Andriamanitra mahafeno azy. Ahoana ny hamenonana io? Amin'ny fahalalana an'Andriamanitra. Heverinareo hoe tsy ampy zao tsy ampy vola, tsy ampy vady tsy ampy fahaizana, tsy zany tsy ampy aminao. Tsy feno an'Andriamanitra ianao. Feno an'Andriamanitra ianao rehefa mahalala ny fitiavan'i Kristy. Dia fantatra hoe misy tianao foana. Misy tianao foana. Petera faharoa ihany, toko faharoa andininy fahafolo. Hitanareo ve ty manala antsika amin'ny fahalotony zao tontolo zao ny fahalalana an'Andriamanitra.
afaka amin'ny fahalotono zao tontolo zao tsika rehefa mahalala an'Andriamanitra. Fa raha misy efa afaka amin'ny fahalotono zao tontolo zao noho ny fahalalana tsara an' Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy, na iny fotsiny ara ny raisitsika dia zava-dehibe. Rehefa mahalala tsara an' Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy tsika dia afaka amin'ny fahalotono zao tontolo zao. Manaraka famonjena, tena azahoana famonjena ny fahalalana an'Andriamanitra. Jeremia 4:7. Ary omeko fo vaovao. Hitanareo Andriamanitra ihany no manao an'io. Omeko fo vaovao mba hanina ozy izy? Alalany ahy ho tompo izy. Dia oliko izy ary za kosa Andriamanina fa hiverina amiko amin'ny fony manontolo izy. Ahoana ny fomba hiverenantsika amin'Andriamanitra? Izy ihany manome antsika fo vaovao. Ahoana ny fomba hiverenantsika amin'Andriamanitra? Satria lasa mahalala azy isika amin'ny fahalalana azy. Dia mahafamonjena azy dia efa nitenentsika foana dia averiko foana. Jaona 7:7 hoe zao ny fiainanao mandrakizay dia ny mahalalanao Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay nirahanao. Ny famonjena, ny fiainana mandrakizay dia ny fahalalana an'Andriamanitra. Fa tsy mahavonjy fotsiny fa mampitombo ara-panahy koa. Ny afantsika mitombo ara-panahy koa dia ny amin'ny fahalalantsika an'Andriamanitra. Kolosiana 2:10, jereo tsara ny ozy izy mba handehananareo mendrika ny tompo, manao ny sitrapony amin'ny zavatra rehetra, mahavokatra amin'ny asa tsara rehetra, sady mitombo amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra. Rehefa mitombo amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra tsika dia mahavita mandeha mendrika ny tompo. Rehefa mitombo amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra tsika dia mahavita manao ny sitrapony amin'ny zavatra rehetra. Rehefa mitombo amin'ny fahalalana an'Andriamanitra tsika dia mahavokatra amin'ny asa tsara rehetra. Tanareo misy zavatra tsara be dia be miaraka amin'ny fahalalana an'Andriamanitra. Fa reto ny ezahantsika atao. Hoe te hanao asa tsara zany. Ndao hoe tsy mila mahalala an'Andriamanitra zany fa tonga dia ampiarina. Te hanao sitrapony zany. Ndao hoe tsy mahavita. Ndao ihany ezahana kokoa izy rapitso hoe. Nefa ny rehefa mitombo amin'ny fahalalana an'Andriamanitra ianao dia vitanao reo. Efesiana 4:7 mampitombo ara-panahy ihany. Mandra-pahatonga antsika rehetra ho amin'ny firaisan'ny finoana sy ny fahalalana tsara an'Andriamanitra. Ka rehefa manana firaisan'ny finoantsika zany hoe mitovy ny finoantsika, mitovy le objet de la foi antsika, zavatra inoantsika mitovy dia mahalala tsara an'Andriamanitra tsika dia lasa lehilahy lehibe mahatratry ny ohatra ny fahafenon'ny Kristy. Lasa miamitovy endrika amin'ny Kristy tsika rehefa mahalala an'Andriamanitra. Tadidio izay ilayntsika izay rehefa avy eo. Miamitovy endrika amin'ny Kristy tsika rehefa mahalala an'Andriamanitra. Dia jereo tsara le tsy lôzika ny olona rehefa tsy mahazo. Tsy mety mahazo moa ny olona fa zay. Rehefa miresaka ianao fahalalana dia tsisy fankatoavana zany. Rehefa miresaka ianao fankatoavana dia tsisy fahalalana zany. Fa eto gasy mahay mamaky Baiboly ny fahalalana sy ny fankatoavana zavatra roa miaraka tsara. Fa ny fahalalana an'Andriamanitra tompoko mahatonga anao mazoto hanompon'ny tompo. Mahatonga anao mazoto hanompon'ny tompo. Tsy miaraka mihitsy ianao fa mandeha foana ianao raha mbola misy azonao atao manompon'ny tompo ka mbola meny tombo velonaina sy tombonandro ianao. Zany ny zavatra iainako hoe. Tsy mitory tsy misy pirofo-tsika. Petera 2:1-5 sy 7 jereo tsara ny ilazany azy. Ka noho izany manaova izay zotom-po rehetra koa ianareo ka ny finoanareo. Io mihitsy zany miresaka ny dingana ara-panahy ataon'ny mpino izy. Voalohany aloha dia mila mino ianao converti. Fa ny finoanareo dia maneho fahatanjahan-tsaina. Fahatanjahan-tsainareo dia maneho fahalalana. Io le fahalalana io zany. Efa any le fahalalana. Ary ny fahalalanareo dia fahonona-po. Ny olona manana fahalalana zany mahavita mahono-po. Hoe atreto ihany aloha dia zay aloha. Ny fahonona-ponareo dia faharetana. Ny faharetanareo dia toe-panahy araka an'Andriamanitra. Ary toe-panahinareo araka an'Andriamanitra dia fitiavana ny rahalahy. Ary fitiavanareo ny rahalahy dia fitiavana ny olona rehetra. Zay. Rehefa mitombo amin'ny fahalalana an'Andriamanitra ianao dia nitoy ny 9:9. Fa raha nananareo zany le finoana sy fahalalana sy fitiavana sy firaisana. Zay nge le teo.
tia finoana dia fahalalana dia fitiavana dia firaisany zay ny ao anatin'io raha anananareo zany zavatra zany sady anananareo betsaka dia tsy avelan'izay no malaina sy tsy ahavokatra ianareo amin'ny fahalalana tsara ny Jesosy Kristy tompontsika hitanareo averiny any le fahalalana hoe raha manana fahalalana sy finoana ary firaisana sy fitiavana ianao dia tsy afaka mipetrapetra-potsiny mihitsy tsy avelan'izany ho malaina ianao amin'ny fahavokarana ho an'Andriamanitra fa mahavokatra misy vokatra ny fahalalana an'Andriamanitra rehefa avy eo zany ine izy inona avy izy teo izy tsika misy anaky-fito le vokatra teo voalohany fahasoavana sy fiadanana inona ny faharoa raha mba tadidinareo fiainana sy toe-panahy araka an'Andriamanitra fahatelo ho feno ny fahafenon'Andriamanitra rehetra faefatra afaka amin'ny fahalotony zao tontolo zao fahadimy famonjena fa tsy famonjena fotsiny fa fahenina koa dia mitombo amin'ny ara-panahy dia ny fahafito farany teo ny vokatry ny fahalalana an'Andriamanitra dia mampazoto anompony tompo sagy io mampazoto anompony tompo io tsy mipetraka mihitsy ianao fa zay miantso anao mifanomezam-pahasoavanao dia fa lasa zao foana satria mahalala an'Andriamanitra ianao dia iny le izy rehefa mahalala an'Andriamanitra ianao dia mahavita mitandrina ny didina rehefa tia an'Andriamanitra ianao mahavita mitandrina ny teniny ary rehefa manana firaisana amin'Andriamanitra ianao dia mandeha toy izay nandehanany ihany koa